Ramatoa manana toetena varira maty nisy namono tamin'ny fomba feno habibina tao Antsirabe faharoa tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay famonoana any ramatoa anankiray tao Antsirabe faharoa tao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga hafakely tao Sakaraha, lehilahy iray no tratra nangalatra tsatobiny Saint-Prenine. Efa nolanzainy ilay vibe misa anankiroa no nisy nahita izy tamin'izay halatra izay nataony izay. Taorian'ny fanadihadiana natao an'ity olona ity no nahafantarana fa ny iray amin'ireo fitaovana ireo dia any sekoly EPP Sakaraha Haute ary ny iray kosa any distrikan'ny Sakaraha. Mbola nahitana Saint-Prenine iray ihany koa tao anatin'ny paosiny rehefa nosavainy mpitandro filaminana ity lehilahy izay nangalatra ny tsatobiny Saint-Prenine ity. Midika izany fa efa tsy mifidy arapaka intsony ny olona mpangalatra sy mpanao ratsy amin'izao fotoana izao fa rehefa mahita hirika kely dia iny avy hatrany fa miroso amin'izay halatra isan-karazany izay. Ao anatin'izay resaka halatra izay hatrany tafiditra ao anatin'ny tsy fandriampahalemana moa izy ity tany Antsampanana no niseho ity tranga anankiray ity. Mbola tsy hita hatramin'izao ny vola sy ny jiolahy izay namita asa ratsy tamin'ny mpiasa iray ao amin'ny mpivarotra mpamongady tao Antsampanana eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Raha ny angom-baovao azo dia 270 tapitrisa ariary ilay volabe nisy nandrobo. Efa dahy ny rongobasy no voalaza fa nanendaka anio mpiasa io. Tsy nahetsika moa izy fa ny kitapo nisy ny vola teny aminy no natsipiny ka vaky nandositra ity farany. Nitondra basy ireo jiolahy saingy tsy fantatra na basy kilalao na tena izy ireo basy izay noentin'izy ireo izay. Nisy antsibe sy famaky ihany koa teny amin'izy ireo ary samy tsy misy misarotava izy ireo. Vao nambanan'ireo jiolahy tamina basy ilay mpiasa nitondra vola dia nazerany avy hatrany ilay kitapo. Efa mandeha moa ny fikarohana anireto olon-dratsy reto amin'izao fotoana izao ka andrasana izay mety ho toy n'ity raharaha ity hoy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana hatrany. Midika izany fa tena tsy mandry fahalemana ny tany ary midika ihany koa fa misy foana izay resaka fanafiana amin'ny tampiadiana etsiro izay tato ho ato izay. Inona no tena mampirongatra an'izay fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny asan-jiolahy izay hita fa tena manano sarotra ny fehezana azy na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny vahoaka sy ny tany amin'izao ankehitriny izao. Tafiditra ao anatin'izay resaka tsy fandriampahalemana izay hatrany resaka von'olona mahatsiravina indray ity tranga anankiray izay niseho tany Antsirabe faharoa ity satria fantatra mantsy fa misy ramatoa lehibe anankiray izay manana toetena varira tany Antsirabe faharoa tany no misy namono tamin'ny fomba feno habibina tamin'iny herinandro iny. Novonoiny ireo jiolahy tamin'ny fomba feno habibina tao amin'ny komina Soandrariny distrikan'ny Antsirabe faharoa iny ity ramatoa lehibe anankiray ity. Mbola tsy fantatra ny antony izay tena namonoana azy io hoy ny zandary izay mandray antanana ity raharaha ity. Efa mandeha kosa ny fanadihadiana mahakasika ny famonoana an'ity ramatoa izay manana toetena varira ity. Mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ny resaka izay famonoana varira etsiro izay amin'ny ilay manao hoe inona marina no tena antony mahatonga an'ireo olon-dratsy izay makankeriny sy mamono an'ireo varira ireo amin'izao ankehitriny izao.
efa elaela mantsy sika zay no nandre fa misy foana izay fakanankiriny anireo varira indrindraindrindra fa any amin'ny atsimo nosiny no tena nahitana an'izay trangana fakanankiriny anireo zazavarira na ihany koa anireo olona izay manana toetena varira izay. Inona no tena ao ambadika an'izay fakanankiriny sy famonoana anireo varira ireo any amin'iny atsimon'ny nosiny izay hita fa tena nahazovahana tato ato izay. Mahatsiaro mandry andriranantsy ireo varira amin'izao ankehitriny izao noho ny afitsoka an'izay fisian'ny fangalarana anireo olona manana toetena varira ireo satria mitebiteby lava izy ireo na andro na alina amin'izay hoe sao dia misy makankiriny na ihany koa sao dia misy mamono izay. Ary efa ela ihany koa moa isika nandre an'izay antsoavo ataon'ireo varira izay ny amin'ny mba hiarovana azy ireo noho izay fakanankiriny sy famonoana azy ireo izay fa tena mijaly izy ireo amin'izao fotoana izao indrindraindrindra fa ireo varira izay mipetraka any atsimony nosiny no tena lasibatra an'izay fakanankiriny sy famonoana izay. Eny misy mihitsy aza ireo zazavarira izay misy manapa-doha, ao ihany koa ireo zazavarira izay misy maka ny masony izay tena tsy fantatra mazava inona daholy no tena antony ilan'ireo olon-dratsy an'izay loha sy ny masony ireo zazavarira any atsimony nosiny amin'izao ankehitriny izao. Hita ihany koa ny ezaka izay ataon'ny mpitandro filaminana izay manao aintso-zavatra ny amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany indrindraindrindra fa ny ady atao amin'izay resaka tambazotran'ny jolahy mpakankiriny sy mpamoan'olona indrindraindrindra fa ireo jolahy izay mpangalatra sy mpandroba fananan'olona izay any amin'iny faritra atsimony nosiny moa no tena azo lazaina fa faritra mena amin'izay resaka asa ratsy isan-karazany izay efa hatramin'ny ela ka mandraka tiany androany. Inona marina no tena olana misy any amin'iny faritra atsimony nosiny satria toa mahazo vahana foana ireo mpanao ratsy indrindraindrindra fa ireo jolahy izay manao asa ratsy isan-karazany izay any amin'iny faritra atsimony nosiny efa hatramin'ny ela izy io ka mandraka tiany androany. Fa amin'izao ankehitriny izao mantsy dia hita fa efa mihitatra manerana ny nosy izay resaka asan'ny jolahy amin'ny fanafiana isan-karazany sy ny famonoan'olona izay ka tena mahatsiaro sahirana sy mijaly ny vahoaka miaina ao anatin'ny tebiteby lava noho ny afitsokan'izay tambazotran'ny jolahy izay tena hita fa mbola tsy voafehy mandraka tiany androany izay. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.